Salut, salut, salut daholo nareo. Kaza daholo. Ela zano tsy nanao direct satria nisy aoriana koa zany tato amin'ny fianakaviana du coup zay mahatonga anazy tsy nanao direct. De plus hitanareo sady hobanina ny Facebook foana za de du coup tsy hitan'ny olona mihitsiny tsy zavatra posteko du coup leo za. Mais je continue quand même à poster sur TikTok. Manu foana za am TikTok manao publication et tout. Be dia be ny zavatra hitantsika de be dia be ny bilan atao koa satria comme je vous ai dit tao anatin'ny fahoriana de zay nahatonga anahy tsy hitantsitanareo teo. Tany amin'ny festival Stas. C'est ça, hein? Stas. C'est Stas. C'est festival en Allemagne ici, c'est un musée. Moi-même, je pensais que le bêta là, ça fait Stab, mais en fait, c'est Stas. Coucou Fensou, Rassim. Oui, ça fait un bail, oui, ça fait un bail. Et en plus, je sais que toi, tu as toujours été là, mais oui, ça fait une semaine que j'ai pas publié, j'ai pas fait de publication, j'ai pas fait de live, j'ai pas fait du tout, j'ai pas fait grand-chose d'ailleurs. Ni depuis longtemps, c'est bien. Mais si... Comment dit-on ça? Mais si... Manomboka les zavatra, du coup, il y a des choses qui sont très intéressantes et très bien. Ni participants, ni sportifs, c'est bien parce qu'ils encouragent en fait. Ni bénévoles encouragent na comment t'extender la mono conférence mono séminaire encourager njareo mahafinaritra nam'le izy hoe s'amuser fa misy échange ampezany entre ny festivalier sy ny olona c'est échange iaraka amin'jareo fa c'était fa natsona ny échange. En tout cas on m'a appelé pour faire des échanges et tout là-bas, donc c'est pour ça que j'ai été. Anareo zavatsy tany amin'ny festival asika zy amin'ny olona rehetrarehetra mandray fa manina sy ntiany tsy tany anteneniko anareo hoe za koa tsy manohana artiste manne manny za tsy niantso boycottin'le izy satria simple be satria tsy na efa antenen'ny mpanao anazy hoe efa ela be zany no manano festival io donc tsy fantany hoe iza ny amaribotsiny tsy amaribodo ohatrany jojoby etc. Donc ça mantsy tsy mirevy an'le Samuela koa j'aime pas ces artistes, je considère pas ça comme des artistes d'ailleurs. Donc ina moa tiako tenenina zay nahatonga anahy tsy tonga tany. Et de toute façon je me soutiens zay teneniko anareo za tsy manohana olona tsy manne manny de za tsy manohana ny maharatsy an'le izy fotsiny de natambatra ny artiste manne manny sy artiste am'lay tout simplement. Et voilà pourquoi j'étais pas au festival tsika jiaby, c'est pour ça. Efa nteneniko koa efa nazavako ny organisateur mihitsy hoe za koa tsy tia artiste namaribody. C'est tout en fait, namaritra tanindrazana, c'est pas possible pour ma part en tout cas. Inaku de voilà pourquoi j'ai tsy hitanareo tamin'ny festival iny valeko zako nakany amin'ny Stas et je serai là-bas tout le temps même. À partir de maintenant, c'est bien. C'est quoi raha noentiko tany koa ny zanako tany Allemagne iny de nafinaritra ny zanako koa le izy Donc j'étais contente parce que anisan'ny hoe mba voalohany zany zareo miditra amin'ny hoe festival gasy de miditra milieu gasy zany et ça les a plu et tout. Donc tsy haiko na isanaraka amin'ny herintaona na tsy fa zay zany. Moi en tout cas tous les ans je serai
au festival à la Pentecôte dia any Allemagne zany tsika mifankahita. Aussi hitanareo ny président en Iran volohany-trareo iny. Volohany-trareo moi je dis ils ont tué et tout. Fantatranareo fa nisy c'est parce que misy zavatra maizimaizina ao ambadika ao sy ny tariny a. De hitanareo koa ny any Nouvelle-Calédonie any Kanaki, parce que c'est Kanaki normalement. Ny Kanak ny exiger ny indépendance satria ndrareo fa minoritaire amin'ny taniny de mbola forcé le vazaha ihany hoe misy élection amin'ndrareo zany. De hitanareo tsara ndrareo tsy manaiky ndrareo anisan'le hoe mahantra indrindra ao amin'le tany. Ndrareo ny tompo tany fa ndrareo mahantra indrindra. Avereniko intelo ndrareo ny tompo tany fa ndrareo mahantra indrindra fa ndrareo mahantra indrindra certes. Fa ndrareo tsy manaiky tsahana ntsony ndrareo mitady ny indépendance fa mitady ny indépendance miexige indépendance efa 6 morts zay de gendarme. Eritreretinareo hoe miady ho an'ny indépendance tena miady ho an'ny indépendance ny Kanak. Nefa atsika malagasy même situation. Tsika raha mbola tsy any amin'le tena hoe maniny mbola tsy very zo ndrareo ne zoandrareo fa manomboka very efa anomboka stomy ny vazaha ny fanenjehana le Kanak nefa ny vazaha ny tena mapetraka ny oppression totale ohatrany système colonisation Israël ihany amin'ny Palestine. No système nataony ny vazaha tao Kanaki tao Nouvelle-Calédonie. Fa noho ny nickel exploité ny anaovana téléphone portable. Nickel ny trandrahana ao intérêt ny vazaha de tsy maintsy atao maniny ny tompo tany. Zay tany rehetrarehetra nandehana amin'ny vazaha. Zay tany rehetrarehetra nandehana amin'ny vazaha olona fotsioditra de maniny daholo. Potehany daholo zay tokony ho potehana ndrareo tsika lasana fa mainto tsika fa lasana fa baribary fa ndrareo baribary 400 fois plus 500 fois plus nanapotika amin'ny fomba fisainantsika nanapotika ny tantsika nanapotika ny olombelona tao amintsika. Je continue. Ny système mandrareo de ahoana nanapotehana-ndrareo any Nouvelle-Calédonie. Hitanareo ny olona tia métropole no alefany alefa atao betsaka kokoa noho ny olona mipetraka ao ny olona tompo tany. De amin'izay manana en nombre zany, manana majorité en nombre de afaka manitsaka. Fa maninona no ataony ndrareo ny régulation de naissance moi je suis pour l'avortement ça c'est parce que c'est une droit de droit. Fa na de iny avortement iny double triple tranchant iny satria raha tsika africaine no manomboka tsika zao de 2040 any tsika no PDB kokoa noho ny vazaha. Fa raha tsika africaine no PDB noho ny vazaha de ça va être compliqué pour eux satria ny démographie miova. Il y a des changements de tendance. C'est moi tout gagné Elon Musk manao an'le hitanareo tsy haiko na secte iny na resaka tendance tsy haiko mitenenana anazy hoe teraka PDB tsy efa raiky amin'ny folo ny zanakany Elon Musk. Et du coup fa maniny contrena natalité any mainty. Tsy tiany zareo hoe tsika amin'ny mainty ho tafavoaka. De jerenareo olona mangataka ny indépendance any misy maty mbola tsy meny vazaha ihany ny indépendance any. Azonareo hoe takatranareo ve zany mbola tsy meny vazaha ihany ny indépendance satria ny intérêt aloha ny voalohany indrindra. Ka nareo mieritreritra hoe raha nareo mieritreritra hoe Messia ny vazaha ny Jesosy ny vazaha no anavitra anareo te vonareo zay fa ny tenanareo ihany no manavitra anareo. Tena tsika ihany no manavitra atsika. Raha mitady Messia ao anatin'ny mahavazaha raha mitady vazaha hoe fanampin'ireo vazaha reo hoe anasorana an'le andro ohatra ny vazaha no nametraka azy teo satria manome ny intérêt amin'ny vazaha no ataon'le andry matoa izy ny zesta be tamin'ny passeportny vazaha de misy antony zay. Donc je continue. Coucou Rina la fa nomezantsoa, coucou ma chérie, coucou mon cœur sur toi, coucou Rossi et Diamanda, cœur sur toi ma chérie, plein de cœur sur toi. De zay
Ina koa ny namonontra ko an'ny Iran dia resaka zay lutte contre l'impérialisme foana e. Palestine et Israël et coupe-nareo hein. On va pas rentrer dans les trucs. Fa maninona zany no tsy miditra koa amin'ny resaka Palestine Israël. Satria ny ancien peuple ny palestiniana taloha dia mainty hoditra. De vonoiny le fotsy hoditra tamin'ny voalohany le fotsy hoditra le fotsy hoditra palestinien amin'izao. De zay mahatonga anazy tsy miditra hiditra amin'io fa samy fotsy hoditra ihany izy mifamono dia tsy mampanina. Masika be zany hoe ratsy roa be ngamba za miteny an'izany fa tsy problèmako zako problémako plus any Congo. Problémako plus satria reo tavaratra reo je peux vous dire que raciste pour daholo n'ankabeazany. Donc mifanambanina zako lehibe niaraka tamin'ny sasany fa ny ankabeazany dia ohatr'izay foana manambany ny mainty. De aleko défendre ny Congo, aleko défendre ny pays africain tout zay hiditra amin'ny resaka comme bien même satria même problématique ny colon sy ny colonisé. C'est une problématique c'est problématique atsika koa nefa. Enfin, c'est étendu. Moi, je m'inspire de leur lutte quand même. Tanareo le resaka hoe boycott rehetrarehetra iny tena très très bien, tena mety tsara mihitsy fa iny raha mbola ny inspirina tamin'ny Afrika ny noir américain no nanomboka amin'ny boycott voalohany indrindra. Donc voilà, zay no résumé any semaine ambony de ny douane. Ny douane rehetra mamela hoe isan'ny kiraro, isan'ny akanjo, isan'ny rehetrarehetra. Ina tsy niraisiko mihitsy, j'ai pas eu le temps de tout de regarder. Fa tsy ny douane no tokony homena amin'ireny. Tsy ny douane no tokony atao manne amin'ireny fa ny olona nanome any ordre amin'ny farany ambony ary dia tato-dio zay va re raha vatomanga. Ny olona ny mampalahelo anahy fotsiny le olona mi-appliquer les lois, le olona mi-appliquer les lalàna le mahadoanina anazy. Dia le olona no hoe enjehana hoe tena c'est juste de la régulation de naissance amin'ony hitanareo resaka hoe planning familial io nanamboatra an'iny namorona an'iny dia olona tsy tia mainty. Dia raha ohatra nareo mijery satria tany États-Unis tena nanomboka populariser ny resaka hoe avortement. Je reviens parce qu'il y a un culturel qui dit intéressant les causes avortement. De forcena tsy hoe forcena zany fa insistena fortement ny mainty ametraka anao an'le hitanareo le implant sy inana pilule sy tsy hiteraka irrégulier raha ohatra hoe mainty no be dia be plus no ny fotsy ao États-Unis dia coupe-nareo fa hoenjana be satria atahotra ny zareo hoe ina ataon'ny mainty ina tsy finany satria ny zareo nampiana ny maniny ny mainty vahoaka mainty tamin'ny resaka commerce triangulaire tamin'ny resaka l'époque de l'esclavage. Azonareo dia zay mahatonga le hoe régulier na naissance. En fait, c'est par le grand nombre no atahorany zareo. C'est tout. Donc ça, ils ont appliqué ça aussi en Afrique du Sud. Dia zareo koa nanao tao Afrique du Sud nisy ny sida voalohany indrindra dia tato-dio zay fa noho ny tiavan-jareo anapotehana ny vahoaka mainty. Fa ny tsy calculer zareo hoe ici fotsy ilelo mainty dia lasa ny traverser ny Atlantique. Zay ny virus du sida raha fantatranareo raha tianareo fantatra. Dia maninona manomboka amin'ny roborobo ny sida ao Madagasikara ohatra satria zay no mandeha ao zao manomboka amin'ny roborobo ny sida ao Madagasikara satria tanareo le rongony le tsy le rongony zany fa le drogue dure omena le nampidirina atao Madagasikara nampidirina mpitondra ao farany ambony ao koa no mbola tato-dio foana zay hoe matoa izy mipatsy douane dia manam-bola be zay izy dia ny olona ao farany ambony any no afaka mi-payer douane. Azonareo ny tiako tenenina dia olona ao farany ambony any zany nampiditra rongony tao Madagasikara napotehana ny jeunesse malagasy satria tsy anterehany zareo ianareo velona
impolo kely ana mamerina zay fa tsy mety tafiditra ao anatin'ny lohany sasany. Reo manao propagande anareo tsy anterehanitra zareo zarandrareo anareo maty. Tsy anterehanitra zareo mihitsy zay mahatonga ny jeunesse malagasy potika amin'ny drogue dure. J'en étais où déjà par rapport à tsy fantako tsiny hoe inona le izy zay mahatonga le hoe régulation de naissance et tout fa c'est zay olona namorona an'io planning familial io de olona raciste be. De tady foana zany c'est toujours à double tranchant. Enfin moi je suis pour le hoe l'avortement et tout ça pour c'est une bonne nana satria raha ohatra hoe sendran'ny olona tsy preny taiza aleo miavorter aloha be tout zay manao infanticide. Voyez pas. Donc pour ma part je suis pour anjaran'ny vehivavy no misafidy ihany. Tady koa fa ny mélanine mainty lafo noho ny prix-ny lafo noho ny vidin'ny volamena. Tanareo le mélanine na mainty iny lafo noho ny vidin'ny volamena. Dikan'izany mbola lafo kokoa noho ny volamena. Est-ce que j'ai vu son discours? J'ai déjà parlé de son discours. J'en ai déjà long et large en travers. Tu regarderas les vidéos. Mais j'ai vu son discours de François Lecointre. Et c'est pour ça que je vous dis, déjà, il nous infantilise comme quoi nous sommes c'est un peuple là, tu mets ta fafoka bambola mila fanapina. Non, tu mila fanapina, ça c'est comportement de pervers narcissique. De la France est maintenant comportement de pervers narcissique envers ses colonies. Mteni so rewa tsy misy anena ro de tsy tafavoaka non, rewa tsisy an colonie la France de tsy tafavoaka. Fa ny colonie afaka mitsangana foana. Donc les resaka le tu sais que ce mec là il a déjà perpétré des génocides partout en Afrique je crois que c'est le Congo Tsinjarugo. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Donc c'est j'en ai parlé en long en large en travers sur lui là. Regarde mes vidéos parce que c'est dangereux pour l'AES. Si les pays c'était Yalamni la Sougan la France. C'était la cité d'indépendance en total c'est contre le néocolonialisme et tout et l'impérialisme français. Mila mailo satria zareo efa vonona ny amorona kera ty efa vonona ny amony olona. Tandri ny namaliny Ibrahim Traoré nation Burkina Faso de manteny Ibrahim Traoré zay tsy vonona ny tsangana. De zay vonona miady fa jeunessika de ampianaritsika miady. Quitte à apokany aby bombe atomique, on s'en fout. Mais moi on vit pour notre liberté. Fa tsy andevon pour tout. C'est tout. Parce qu'il y a un interrogé on a tenu Burkina Faso moi je suis vraiment restée mais admirative en c'est un Mali ici un Niger. Donc aussi j'en étais où Tanaro là sur l'avortement tu mets là ni à Madagascar apesakany mila anio si ny problème viola tena betsaka mihitsy mila anio fa ny loi d'avortement tanareo mbola ny zareo mbola ao anatin'le société comment on dit judéo-chrétienne de rehefa ohatra hoe tafiditra anatin'le société judéo-chrétienne c'est pas possible tu vois ny zareo contre antsy contre ny avortement contre antsy contre ny contre ny tay fa manolo anjasa de mety amin'ny zareo. Manolo zaza de mety amin'ny zareo fa kosa le hoe le vehivavy anaran'le zaza tsy mampety amin'ny zareo. Manolo ana vehivavy de mety amin'ny zareo fa le vehivavy anaran'le zaza nataony zareo ta forcer ny zareo natao tsy mampety amin'ny zareo. Ny zoan'ny vehivavy on est encore à la 8e position. Raha ohatra hoe enao manambady tena lorina zavatra niaraka tamin'ny vadinao de enao fa valo ny héritage. Fa valo eritreretinareo zany nareo zany fahavalo ny fianakaviana enzana be ne zany. Tsy ny place ny vehivavy ao anatin'ny société malagasy zay mahatonga ny tenisany voaozina pory ry lehilahy isany de any amin'ny farany ambany nefa fa tadidio fa ny
société malagasy taloha dia matriarcal nanana ny lanjany sy nanana ny asany ary zay mahatonga ny vehivavy manana asa telo anankiefatra mamelona pory ny ankabeazan'ny lehilahy. C'est véridique zavatra hitako. Sady ny misy mpanampy sady manao service sady manasa lamba sady manjaitra. Manao asa anankitelo amelomana fianakaviana le lehilahy tsy manao inona fa leleny eo fotsiny le olona dia rivatra dia teraka dia rivatra dia raha mato daholo mamitaisa ao Afrika ao Madagasikara feno ny ka ohatr'izay tsy tenenina nefa. Donc dia revatra koa dia rehefa ohatra hoe vao violé le sipakely na ohatrany dia hoe isan'ny tady tsy izy ny tady fa le lehilahy no nanao le lehilahy no nanana fomba hafahafa. Donc ahoana ny nahatonga an'io resaka pédophile io rehetrarehetra religion oppresseur daholo na ny islam na ny christianisme teneniko mbola 7 taona le Fatima sa le vadiny farany iny j'ai oublié tout le temps son nom vadiny farany mbola nilalao poupée ao anatin'ny haditiny zareo zany no ny leleny Mahomet 7 taona taizanareo mbola olona lehilahy ndeha ilely zaza raha tsy ao anatin'ny religion oppression patriarcale. Raha ohatra hoe ao anatin'ny religion antsika malagasy tenantsika malagasy ny rainy sy ny zanaka dia tsy isy an'izany mihitsiny. Jereo tsara fa ny supprimer ny christianisme koa ny rainy sy ny zanaka le père au nom du père du fils du saint-esprit amen lehilahy pour daholo dia manenjika homosexuel nefa lehilahy pour daholo. Tanareo tiako tenena lehilahy ao anatin'ny fiainany fa tsisy zanaka tsisy vehivavy mihitsy fa lehilahy pour daholo le père le fils et le saint-esprit tsy homosexuel pour ve zany tsy ao anatin'ny nature humaine akory ny ary nefa mbola miteny sane c'est contre la nature na dia fivavahanteny ora contre la nature le père le fils et le saint-esprit elle est passée où la femme azonareo tiako tenenina ao anatin'ny fivavahana gasy Andriamanitra andrenanahary zanahary. C'est l'équivalent des croyances égyptiennes. Osiris, Isis, j'ai oublié le nom de son fils, Isis, à chaque fois j'oublie. Et son fils. Ni Bible sumérienne, Entil, le père, le fils et l'enfant aussi. Bible babylonienne, le père, le fils et l'enfant. Le père, la mère et l'enfant. Bible babylonienne, le père, la mère et l'enfant. Fa netsika fa neny kristianina ray ny zanaka ny fanahy masina dia la zay zany vehivavy dia eritrereto an'izay fotsiny tsy zavatra logika zany logika amin'ny fiainana no nanjavina azonareo dia izay nametrahana antsika nefa antsika tena tsy tokony hifanaraka amin'izay. Donc on revient. On était parti au culture rock, c'est concernant l'avortement, concernant tout ça et tout. Et voilà, ça a été. Je sais que ils sont tenus à sa tunduna malagas, ça c'est mana tunduna malagas, mais c'est fomba kusani. Fara ohatra kosa hoe manne manon pour dia ataoko manne man rehefa mitady anaty ataoko manne man fa za tsy manatondrona malagasy fa malagasy miseho mitady anatondrona anao ataoko manne man oh na diplôme raha tsy mbola ifanaraka amin'ny lehilahy mihitsiny. Petit bout de soleil coucou Cynthia bah sur resaka kely la colonisation de la Nouvelle-Calédonie j'en ai déjà parlé tout à l'heure j'en pense enfin ce que j'en pense c'est les fomba ny envahisseny ny Nouvelle-Calédonie dia fomba hitazomany sous le joute ny Kanaki zany dia zay hoe resaka hoe nalefa ny bola be dia be aty métropole hipetraka any tsy am'izay satria ny Kanaki zany ne représente même pas 42% de la population dia rehefa tsy représenter 42% de la population dia mody izao ny zareo masy anatin'ny média dia mbola zany fa hoe na raciste anti-blanc ça n'existe pas le racisme anti-blanc ça n'existe pas. Tu peux chercher mais ça n'existe pas. Ni olona le peuple oppressé ne peut pas être raciste enfin, de toutes les façons.
donc de hoe tsy fitiavana fotsy de tena nataonjareo tanareo tena nataonjareo hoe jareo zany victime sy ny tariny et tout nefa ni la France n'a voulu faire de la Nouvelle-Calédonie sans le peuple sans le peuple kanak. Zay nataony vazaha zay, zay nataony Emmanuel Macron ny forcé an'iny loi iny hoe mivoter référendum iny telo de mifanefa ny tokony aresy raha tsy de fantelo ny tokony aresy fa indroa de mifantelo ny tokony aresy fa njareo nanao boycott-ny référendum ohatrany ntsika nanao boycott-ny élection présidentielle fa nenjareo kosa rehefa nanao boycott ny référendum njareo de rehefa tsy mbola sy apiditra an'le lalàna ihany ny vazaha de ina nataony lalàna hoe afaka hivoten'ny ny olona aty métropole any amin'ny Nouvelle-Calédonie zany de jareo tsy nanaiky fa tonga de napoaka ny jareo daholo ny rehetrarehetra parce que ny famononany jareo ny exterminanany jareo de extermination fanabibina comment on dit ça en fomba mahabiby en fomba biby voilà. Dans le terme africain, le mot racisme n'existe pas tout court, tout à fait. Donc, voilà. C'est nous... En fait, ni zavatra tsy hitan'ny zareo hoe ny jeunesse lasa lafadondrona mahita an'le zavatra ratsy. Sciences Po lasa lafadondrona mahita an'le zavatra ratsy ataon'ny pays occidental. Io zavatra ratsy nataon'ny pays occidental io efa tramo colonisation nefa nisy io. Ça s'est accentué tamin'le resaka trafic d'armes, le Lord of War. Je sais pas si vous connaissez ce film avec Nicolas Cage. Enfin, tu sais, quand j'ai regardé ce film, je crois que c'est l'un de mes films préférés. D'ailleurs, ils te disent dans les films, en fait, la vérité. Ça va te faire c'est ça, fallait faire ton film. Jamais ils sauront dire la vérité dans les discours officiels, mais ils vont les dire dans les films. Et là, en fait, je me suis dit, mais purée, t'es na marre na taole. Et encore, c'est une partie, ça va être une petite partie, ça va être allez regarder Lord of War, c'est dans les années début 2000, dans cette histoire. Et ça parle bien, ça parle du problème au Darfour, Sierra Leone et tout ça. Les trafic d'armes. Le premier trafiquant d'armes, c'est l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, number one, please. Hein? Tu dirais que tu as allé en Jacques, tu es pour qui a ta wall. Tu dis qu'il y a la sanafa barbara sauvage. Satria nalefa tao anatin'ny saitsika foana zay nefa tsy tsika tsotrany tamin'ny alohan'ny colonisation tsisy zany hoe prison zany tany Madagasikara mbola tsy nahaino an'izany hoe misy prison tao Madagasikara alohan'ny colonisation na ao Afrika fa njareo namorona ny resaka hoe prison io azonareo donc zavatra be dia be ohatrany tsika raha tsy manidy olona tsy manimba ny olona tsika tena hoe ny olona zany anisany important fa niala tamintsika daholo izy ka jereo ohatra ny biby ohatra ny biby ny considéré ny mpitondra antsika sao mena tellement mahantra le malagasy ka vao mena jerona koa sy mivarina koa de faly tsy mahita ny hoavin'ny apitso tsony fa amin'ny de le jour tena nataony nampahantrany mihitsy le malagasy mba tsy anna de hitanareo zay le tenengo anareo hoe raha anareo ny tera olona te hanala an'le andra amin'ny pouvoir de tsy maintsy misurenchérir amina milliard azonareo tiako tenenina tsy maintsy misurenchérir amina milliard amin'ny campagne électorale na manana conviction goavana be enjana be satria zareo ny vahoaka malagasy de mifidy ho an'ny olona na mime anazy jirona koa kely na koveta satria zay ny zavatra azony hoe ngeza indrindra tamin'ny fiainany jereo tsy analyse le zavatra nefa zavatra tsy fantatry ny vahoaka malagasy hoe raha reo no miala raha reo karanareo miala
raha reo sinoa reo miala kofa nahavana sinoa raha mbola tsy le sinoa le miaraka amin'ny malagasy sy ny tariny mananjanaka malagasy. Je parle pas de ça, je parle de la deuxième vague. Raha reo vazaha reo miala amin'ny tantsika ao Madagasikara dia anakarentsika malagasy. Ny tranontsika ngeza be ohatry ny tranoko ty, ny trano tamin'ny tobilatsika ho tsara be, ny c'est logika be satria ny vola rehetrarehetra tokony hitra ao am-paositsika sy ao am-paosin'ny fanjakantsika mpiodina ny firenentsika dia lasa ny vazaha daholo. Reo tsy mandoa impôt, reo mitsetitra ny arenantsika fa tsy mandoa reo na hetra anankiray na ariary ara. Reo karanareo tsy mandoa na ariary nefa mody manao resaka hoe ina moa tiako tenena hoe mody manao so mieta vola tsisy dikany farany vola tsisy dikany nomeny anareo. Eo akaiky ny vola angalariny raha ohatra hoe miliara no alainy dia ny euro meny anareo. Fa misy tsy mety matakatra an'izay teneniko izay, misy tsy mety matakatra mihitsy hoe jereo fotsiny ao Burkina Faso ny zareo tao maliny zareo maty ny ady trany Burkina Faso tratran'ny terroriste sy ny tariny. Non, la peur du terrorisme, non, c'est très bien que vazaha namorona ny terroriste. Mediapart tarany journaliste Mediapart tarana mbola financer ny Daesh sy ny tariny. Vazaha azonareo tiky tena elles viennent d'être condamnées les deux meufs là. Anatiny ao complicité ao ny olona ambony eo. Donc anjaratsika no misafidy fa tsy mbola tsy kobinareo, mbola tsy misy makoby ihany hoe c'est asio vision ngeza be ny ao anatin'ny lohanareo hoe raha zay no mitondra nyty tany ty zay malagasy de sûr za fa inakanina daholo tsika rehetrarehetra. Connexion. Coucou Lulek, tu vas manger popcorn là? Non, on va manger saucisse. Tu as Théo de faire le riz, s'il te plaît? Il n'y a plus popcorn là, Luluc, hein? T'as pas fait de devoirs, hein? 18h. Eh, il fait les devoirs, il faut faire les devoirs? Devoirs. Ah ouais, il est que 18h. Il faut faire les devoirs, Luluc, hein? Du coup, j'en étais où? Donc, c'est ratsika no mahaka ny tantsika amin'ny fomba finiavana ny tanindrazana enjana be dia le arena tsirirititsika any amin'ny karanareo mitotona dia amintsika daholo. Dia aminareo karanareo ny angataka aminareo fa tsy nareo mihitsy ny andeha angataka anazy io. Enjana, mais c'est véridique. Reo tsisy mandoa impôt à Madagascar. Reo raha ohatra hoe miliara ny volany dia meny impôt à Madagascar angamany hoe 50 000. Raha misy dia 50 000 zay raha mbody hoe ifa nanao sous-BDP le karanary, ifa nanao sous-BDP. Regardez ce qui pompe dans votre pays. Et vous allez comprendre que les sous dia ataony io anatsarana ny tena fotsiny eo amasin'ny olona. Fa ny vola angalariny aminareo dia hoe zareo nefa manakarena. Non, non, non. Tsy omena amin'ny malagasy ny opportunité. Tanareo simple fotsiny. Ndanareo manokatra compte au Madagascar. Simple, quelque chose de simple, très simple. Manokafa nareo compte au Madagascar. Dia raha ohatra nareo mbola tsy mahafantatra hoe manao fomba famanokafana compte sinana dia jereo tsara amin'ny barrière administrative amitotona aminareo. Les banquiers pour mena vola raha mbola mampinany emaniny anareo. Zany véridique zany. Tena hoe rehefa tsy mahafantatra an'le système zany dia misy ny volanao mapetraka anao indray ianao zay atao maniny emaniny. Satria antsika malagasy matahotra miditra birao. Satria natao ina, satria natao forcena mihitsy hoe tsika tsy mahazo miditra an'izao, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao dia efa ancré ao anatin'ny lohantsika malagasy zany.
Donc, je sais pas si c'est vite ou pas vite, je m'en fous. Fa wanisa zany téléphérique zany le mantra ke le mantra ke le tsy mikiraro 4 minutes tsy manao akanjo sa ho le mpanan-karena be. Antaniko andry raha ohatra misy zany téléphérique zany hoe vita ao Madagasikara ho le mantra kely tsy mikapa tsy manao akanjo ve le téléphérique sa ho le mpanan-karena be. Le manam-bola tandrina le baibo. Hoe mila vola tsy maintsy mandoha vola vao tafiditra ao anatin'le téléphérique miakatra ery ambony ery. Jerseo fotsiny hoe orientation hoaniza le izy. Jereo daholo ny travaux an'le andry ho am-panan-karena foana mba tsy ho an'ny mahantra. Tsisy politique de contrat hoe mampiditra malagasy hoe io fa na de mbola miasa manao lalana ka mbola egyptianina mbola mandroga sy mampinany emaniny amin'ny malagasy. De mbola tsy mifo ihany tsika sa manaiky mihitsy hoe aleo reo ny remplacer atsika eto ana de reo tsika ho faty daholo fa tsika zany efa peuple efa resy de aleo resatra amin'ny farany. Sa mba mahavita miakatra ohatry ny kanak masika mitsangana. Ny indépendance nefa andrareo raha mbola tsy manana indépendance any. Tsy avelan'ny vazaha manako ny kelany ao ambany eo. C'est comme nos îles éparses tsy meny vazaha nefa ny communauté internationale efa mi-reconnaître hoe éparses ny gasy. Fa maninona ny vazaha tsy mamela manome satria misy intérêt any ao. De nareo mieritreritra hoe ny vazany andeha hanavitra anareo non tsy ny vazany andeha hanavitra anareo satria ny intérêt any ao. Ny intérêt any ao Madagasikara tsy intérêt anjareo mihitsy hoe tsika africaine tafavoaka. Fa tahoran'jareo nena ils ont perpétué les pires horreurs et des génocides. Karaha ohatra hoe ny africaine manomboka tafakatra ka iverina demander rendre compte amin'izay de ahoana. Fa manina Nelson Mandela c'est ny olona tia anazy be deabe ny tia anazy be deabe ny tsy tia anazy koa. Fa manina Nelson Mandela tsy tia ny mpavahoaka mainty satria Nelson Mandela rehefa nanomboka hoe président de la République tena naiky ny condition any vazaha. Tsy teneniny zany zay mahatonga anazy hoe grand homme ohatry Martin Luther King nalaza hoe grand homme zany satria nanaiky nisy accord nakendrareo en condition vazaha de condition ny anankiray tena neken'ny Nelson Mandela inona le tsy nanaovana procès an'le olona nampinany eman'ny vahoaka Zoulou tao Afrique du Sud. Tsy nisy procès fa mode témoignage ny olona namono sy ny olona tsy namono. C'est ça là. Faire tsy mbola midy zany Afrique du Sud ao. Faire tsy mbola midy na Afrique du Sud ao. Tsy nasina ny procès hoe retiny ka nan perpétré génocide, retiny ka perpétré crime contre l'humanité, rehetrarehetra. De zay mahatonga ny beaucoup panafricaniste be deabe tsy manaiky. Fa manina ny finoan-jareo Malcolm X. Fa manina na le Martin Luther King koa finoan-jareo fa Malcolm X tena hoe finoan-jareo tena hoe à tout prix satria ny dia Malcolm X enjana be. Mampifoa ny vahoaka afrikanina rehetrarehetra ny vahoaka mainty tao États-Unis. Tsy le tanareo le hoe napinapi io ny olona rehetrarehetra mieritreo hoe napinapi io tamin'ny année 2000 vao nivoaka. Non. À l'époque de Malcolm X no resaka hoe napi io tanareo le voulait apprendre reny. L'époque de Malcolm X dans les années 90 raha nareo natady tsara 80-90 de ny olona rehetrarehetra teo ngita folo daholo ohatra Michael Jackson. Tsy zavatra vaovao io. Raha ohatra nareo mieritreritra hoe zavatra vaovao mantsy be deabe mantsy non, ça vient pas de toi, ça vient de Malcolm X. Tout simplement. Le gasy à Madagascar ngefa tsy misy énergie tsony no tsy ampy fahasahina zany hoe zay le mahypocrite tsika tena kely endaka mihitsy ny hypocrite tena kely endaka tena je m'intègre dedans na de za koa efa niala tao de mi-intégrer anany tena dedans ihany satria za fa gasy fa mila miala am'izay tsika mila mitsangana à un moment donné soit ny zanaka atsika nijery atsika soit de aleo aza miteraka portsony daholo mamilo tena satria de toutes les façons
c'est ce qui va se passer. Dia mba safidio ary ny famonoanareo tena. Rehefa tsy ady, safidio. Fa c'est vraiment dommage, hein, tena vraiment dommage be. Misy ny hoe tsika zany tsy mety mifo sady tsy mety mitsangana no mampalahelo be ohatr'izao. Voilà, apetrako nareo partagez en masse ny vidéo raha ohatra hoe naintéressé anareo ny thème sy ny resaka tenenina rehetrarehetra teto partagez en masse ny vidéo tatodio fa zako shadowban amin'ny Facebook de mila fanampinana aminareo zany partage en masse ny vidéo sy ny tariny zay hoe matoa za tsy teto nandritsy ny semaine et demie voire ana de nisy fahoriana tamin'ny fianakavian'ny vadiko. Du coup, c'est pour ça. Et vraiment, le mot est juste. Mais c'est vrai. C'est vraiment, ma palahelo betsika. Ma palahelo betsika satria tsy haiko na hoe ofinatsika nananatsika zay conviction zay. Hitako tamin'izay le antehy ato amin'ny firenena tena nitsangana olona jeunesse fa rehefa nanomboka ny tena marina hoe zao ne ka nampinaniamany de nietaketaka daholo satria maninona satria mbola matahotra ny mère patrie. Azonareo ny tiako tenenina nefa efa tsy amin'ny tanany tany zo. Tu sais, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as la liberté d'expression, tu as la liberté de penser, c'est dans la loi. Merci Kilouva. Merci Louva. C'est dans la loi. Donc tout ça en fait. Si veritreeritra daholo ny zavatra rehetrarehetra comme je dis, si veritreeritra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ah ouais, t'as c'est là. Tanareo les festivals à Space. Ça y est, j'arrive à le dire. T'as les festivals à Space. Et ben en fait, ça qui a fait un temps, c'est l'écoute. Faina mo, de tataran'ny sipakely tao amin'ny anatao hoe nanambanimbany be les festivals one na manina atao amin'ny teny français manina le like. Ny africaine panafricaniste enjana be indrindra raha ndry Ibrahim Traoré raha ndry anara ny tous les grands dirigeants ny Niger sy ny tariny raha miteny vazaha tsisy miteny tsy nisy miteny anazy ihany satria zay miteny afaka iraisana rehetrarehetra. De 1 zay mahatonga anazy hoe nisy teny vazaha fa raha kimamany ny tonga tany de tany tsara misy fa ny conférence rehetrarehetra raha tao tamin'ny teny gasy daholo fa satria vendrapory dondropory sady zay na manitakita olona nefa vendrapory azonareo ny tiako tenenina. C'est parce que je vous ai dit que ça efa nanao conférence niaraka tamin'ny Fleury. Ça tsy tokony hiditra ao anatin'le conférence, tokony hiditra tao anatin'le conférence mihitsy fa Fleury no tena hoe zaho mivarotra kanakana no andeha anako eto. Je redis bien, zaho mivarotra kanakana no andeha anako eto. Zay no teneniko zay. De satria ny tontinanay mivarotra kanakana no andeha anako teo de zaho mivarotra kanakana no andeha anako eto. Fa tu sais manina aussi Cynthia tu joues mais avec plaisir je participer à mes conférences tena tanina l'écoute tentsoka. C'est quelqu'un qui est incapable de faire un discours. C'est quelqu'un qui est incapable de tenir. C'est incapable de prendre, de faire une prise de parole et tout ça. Quelqu'un qui est incapable. Ah, son arrêt. C'est que ça en vidéo. Tu mets montage, tu mets c'est tondrombel la paix. Je sais pas, nareo de mbola mahita ihany. Tsy s'inspire belle mila roka rap masika fa tsy kolombody. Eno t'as compris. T'as tout à fait compris mila artiste engagé. Tsaka ny artiste engagé ohatra so hoe ny Belo. Ny zavatra hitako ny Belo Taipei fa ny atsonga de mipekepehany any amin'ny rehetrarehetra ny daholo ny rehetrarehetra fa mbola les politiquement corrects sy les listes no alefandrareo. J'ai rien contre Polo ça tena sana fa zavatra ataony raha tiako be daholo ny zavatra ataony Polo fa mbola politiquement correct Polo fa ny Belo rehefa manao zavatra tena teneniny ao daholo ny zavatra tsy mety teneniny ao daholo ny zavatra ao anatin'ny société tsisy langue de bois fa tena censureny azonareo tiky tena censureny radio censureny ihany na
atahoranitra reo tetanareo le artiste le manompo rehetrarehetra reo lohan'le Saïda de manapotika an'le bandy kely nefa io bandy io tena moi je vois tanareo ohatra ny mahaleo tamin'ny epokany hoe mitantara ny situation ny tamin'ny dans les années 72 tany zay izy anisan'ny artiste en génération tsy hoe anisany le seul artiste de sa génération à parler des problèmes sociétals ouvertement sans langue de bois azonareo masika tsara tsisy langue de bois mihitsy ao anatin'ny ranon'ny Belo tsisy langue de bois izy sur place izy any amin'ny tanàna izy tsy hoe zanak'olona manan-karena be maman médecin de ville fa izy kosa de mavita miteno problème sociétal ao Madagasikara fa za mbola tsy nahita hoe reo télé reo hoe andeha aka clip na ohatrany fa enjehana pour foana. C'est pour ça que je le produis. Zay mahatonga na miproduire ny Belo satria hitako tsara mihitsy hoe bandy mahay bandy représentative en génération. Polo c'est bien Polo c'est bien mais je vous dis c'est encore dans le politiquement correct fa ny Belo tena mametaka mihitsiny tezanareo mbola nahita olona mavita miteny hoe manolana be ny DJ isany nasa anteny azany misasany ara mbola miafina ao anatin'le collectif rappeur miafina mbola fenina tareo so de tratra tetanareo mbola kely endakapory et ça tant qu'il n'y a pas cette jeunesse là qui se lève et qui ose se battre pour les communautés ainsi pour les tandrazany ça va jamais ça va avancer jereo tsara ny Sciences Po olona nianatra fantany tsara mihitsy il risque d'être ni PDB il y a 25 élèves ou 50 élèves qui risquent d'être virés de leur université satria miady ho an'ny Palestine ohatra fa manana conviction andry zareo reny 25 ou 50 élèves reny teneko anareo gamba ny 1% sur 4 amreny gambany no hoe gambany tsy avitiny inona fa ni 3 sur 4 reny 3 quarts reny je vais vous dire ça va être le futur de demain aty andafy. Quand des gens ont des convictions comme ça manana conviction enjana be ohatreny sarotra be no idetouriny anazy amin'ny droit ny detouriny anazy amin'ny chemin iny enjana be ary ny zareo tena hoe anana objectif fa reo mbola tsy manana an'izay de mbola manine. Et moi c'est un des points que j'admire chez mon chanteur chez mon rappeur chez amin'ny Belo tena hoe izy tena tsy matahotra fa ny conviction ny eo matanjaka mafonja tena hoe manana Madagasikara manana ligne artiste iny nefa tsy atsy le bandy sady mihira même rap même manamboatra mozika même mitendry gitara manana je n'ai même pas fait conservateur c'est un autodidacte nefa jereo tsara de hoe mila an'izay hoe rap maditra rap masika de izy tena hoe underground tena hoe enjana be matanjaka be tsy resaka vodivody io fotsiny za koa raha mbola force hoe si histoire d'amour any sy virahira mpitiavana letsy fa mila fanibazy là de voilà fa raha ohatra hoe nihirahira any de c'est enjana be daholo ary za tsy je le limite pas dans sa création de jereo foana jereo ny artiste ohatra reny tsy io no artiste hoe tena hitako hoe de sa génération ohatra ny maleo et lui tsy ny génération ny afantatra anazy reconnaître hoe izy enjana fait c'est la nouvelle génération c'est la nouvelle pousse le zanako reto ny reconnaître anazy hoe izy ny enjana ary efa mireconnaître anazy hoe enjana be izy satria zavako amin'ny zanako daholo ny dikan'le hirahira iny